atolotry ny Excel radio sy ny Paradis Group ho anao. Tantara indray mihaino mitondra lohateny hoe orooro tao analindava. Tantara nosoratan'ny Zo Elize. Nana totosa sy ny kerakera lafiny ara teknika. Avotry ny aina nomena. Rova Slova! Ahoana izay ry neny a? Avy aty aminay ny lonareo e. Ho avy izahay e. Ndry, ary izy Rova tsy nankaty e. Mbola variana amin'ny Facebook ny ao ry neny a. Atsoy aty loha izy e. Olo ty Rova, avila ty hoe laho izy neny a. Fa misy inona e? Nareo koa manjebarebitsy. Ny akamo mbola online daholo. Io indray lahy Rova, efa ny Facebook io ihany mahatonga olana atao trano ato. Fa inona koa nefa nidiran'ny olana amin'ny Facebook e? Ajanony ihany izany resaka reo amin'ny rahalahy izany. Fa zao ny atsoka anareo e. Hoetiny teninao ry neny e? Efa lehibe zao nareo amin'ny rahalahy. Efa 12 taona zao nareo. Reo lovantsika ny ambanivohitra nefa mbola tsy fantatrareo tsara. Ka zao tokony mandeha any nareo mijery sy mamantatra an'izany. Fa hono ary neny. Betsaka vereo anjara lovantsika any e. Ie, maro be reo lovana velan'ny tatapenareo ka. Dia ahoana ny fomba afantaranay an'izany e? Neny nefa miasa foana sa hiaraka aminay any? Toko mbola tadidinareo moa ny lalana makany. Za aloha, ohatrany tsy dia mahatadidy loatra. Iny koa ve lesy dia tsy ho tadidy e? 12 taona ny antsika ny tamin'ny farany iny e? Ka zany azy efa hoe 12 taonako. Efa 10 taona lasa ny ely ty zany e. Tena tadidinao tsara zany ny lalana Rova. Aleo fa andamina fotoana mba amin'izay dia mba avy dia mandeha makany nareo amin'ny rahalahy e. Ie, aza manany eny fa tadidiko iny e. Zany e tsy very tady-poatsaoatsa ny Rova e. Lahy dia anakihana foana. Nareo rety koa rety dia mbola fa olon-dehibe reo dia mbola be fehadiana foana e. Rehefa tsy mifankahita nefa dia fampitady ihany. Fa hono ary neny a? Oviana ihany zany izay le andeha. Efa nandinika an'izany tokoa anaka. Mety ngamba raha ohatra hoe amin'ny 7 volana reo mandeha. Kanjoany any eny voadeo e. Mbola afaka tapa-bolana mery ngamba zany. Ka amin'izay ny anaka vao mandray vola e. Le vola roa tapitrisa vidy tany ihany koa ampitondraina anareo amin'io dia omena ny tatamora azo. Fa angariny mbola nanany tatamora vola be toy izany tsika. Le tany efa mividiana 2 taona lasa ve? Eny anaka, amin'ity taona ity ny fotoana amin'ilay vola ampiny e. Dia tsy atahorana veriny nitondrana ian'izany vola be zany a? Aza dia sary tao atsa lesa. Miala eto amin'ny vilona ihany io manahirana ka. Fa vao milasa teo tsika dia vao milamina io. Ie, miala eto andrenivohitra nareo mila maily tsara. Fa ny any an-dalana any ambanivohitra indray tsisy atahorana e. Milamina any. Zany mihitsy e. Fa zaho mieritreritra neny hoe mety vera mba hoentiko any diary. Eny e dia lovako afaka mitondra ny hortense. Fa inona no antony hitondranareo azy ihany? Ka mba tsara ny ilay hitany ny any ambanivohitra e. Sa hoana lesy lova? Marina ihany zany a. Nefa ve lesy mety ho avelan'ny ray aman-dreniny izy? Avelany lesy e. Raha diary aloha metimety fa hortense ny tsaikina misy olana. Zao e, ireo tsara ny amin'ny ray aman-dreniny aloha zareo. Dia izao no nafatra farako anareo mila matotra tsara amin'izany nareo lahy. So ka nalabaraka ny ray aman-dreny any. Eny rery neny a. Raha ny amin'ny fankatiavana sy hortense indray aza manany fa mafiorina tsara. Taka izany koa neny ary neny e. Aza matahotra ny neny.
ahoana anky diary dia ahoana lesy a nanahoana namelanjy andeha any ve dada sy neny neny tsy dia sarotony fa dada ny ohatry ny hafahafa mety amelana andeha mihitsy izy raha zao fetsiny izao zany veky dia ahoana izany aza matahotra lafa tsy maintsy mandeha za e za koa leo andrivotra eto andrenivohitra e ka rehefa tsy avela ny venjy dia andeha ka na mamela izy na tsy dia tsy maintsy mandeha any fantatro e sao dia mba tsy mety izany diary ary sao dia lahy mihitsy ara ny tsy mazoto ny andehanako any e kosa e alamino ary ny fotoananao fa amin'ny herinantsika mandeha ok ary e dia andeha ho aiza moa izany tsika izao ndao aloha isotsika ely dia aveo anjy ateriko e ok ndao ary dia ahoana le ty ahoana lesy hiaraka amintsika any ve ny hono ny ankizy lasa sy tena mbola mila makany lesy hono mera miray aman-dreniny a ay kosa alamino tsara dia mandeha tsika efatsy e ok lesy a fa hono a angah mbola tsy tonga neny mbola tsy tonga izy ka fa inona ny lalina azy ka mba saika hitady vola aminy lesy a misy vololain'ny hortense maika be zay mantsy ilainy amin'ny tany amin'ny boky nono e zao ry zanjy e ialahy aloha toko mbola tsy dia mandany vola be amin'ny insipy iny mbola tsy tena vaty alangy elo ty iny e marina lesy fa mbola tsy tena vatoko izy a nefa tiako ary tsapako koa fa tena dia zany lesy no anampiako azy a raha zanjay aloha tsy mba hanao toan'lahy e rehirevy miaraka amiko dia ataoko afa-po mihitsy fa raha hoe hiatika an'izao rehetrarehetra izao tsy manao an'izany aka tena betsaka mihitsy lesy ny tsy hitovizantsika selahy indrindra amin'ny toe-tsaina mifanaohitra foana sika rehefa dia kambana zao sika lesy ny endrika fotsiny makambana antsika ny akoatr'izay samy manana ny azy fa ina lesy mety anton'izany a izay lesy ny nanaovan'Andriamanitra fa ilozako aloha lahy e mbola misy fotoanako amin'ny zalam-pandeakamako mako izao ok lesy a fa aza maina rivany lahy a mitaitainy eo indray neny efa nanaiky aky dada sy neny hortense dia efa miomana zany fa dia anaingytsika raha afaka pitso a fa hono e ahoana mety afri zany tsika no any ny fianarako man tsy azo tapahany elabeoko tapabolana ihany sika no any raha ela indrindra ka tandremoa rehefa tonga any dia hoe hijanony elabe ohatr'le tany tamatavy indray a ndry koa tapabolana ihany ho atsika no any samy afaka ny asy ny any tamatavy a fa iza tokoa moa le toerana e mbola tsy fantatro mazavany e any amin'ny faritra tsy nanina aky a any amin'izay atsaby izay mbola mandeha tongotra mety adiny folo eo nga mba miala amin'ny lalam-pirenena no misy an'io tanàna io zany ve tsy tena enjana be ka tsy andeha amin'ny andro alina zany eny miala vao maraina be atytsika dia mety tonga amin'ny fitora eny amin'ny janona ny fiara dia amin'ny 10 ora mahery ihany na ohatrohatra izany tonga any amin'ilay atsaby so ihany aloha fa efa zatra mandeha tongotra za e hidiariny ve avita n'izany dia tongotra ela be zany aza manao an'izany ianao a sy mpamikotrana be ne iny e fa aleo amin'izay ky za aloha andeha makahina tsara dia raha pitso ariva alaiko eo e zay ary andaha manentana hoetiko any zany za andro any ariva dia voalandalo any am-pianarana mantsy zara pitso maraina zay ary fa aza dia manao entana be loatra lavitra mantsy ny lalana zay fa raha pitso zany ky malala veloma eo ky ary babaela efa navita le famandriana fiara ve nareo mirahalahy heriny eny vo avy nanao réservation mihitsy izay mirahalahy io ka ary avy eo zay tonga dia hakan'izy mirahavavy ay fa aleo avy dia alamintsika aloha reto voly reto zay nareo rylahy vao mahakasy mirahavavy fangarina iny tsy mety raha riva mandamina andreo sika aleo alamina zao reto ka mila matory aloha mantsika sao dia ho taraiky fiaingany eo nareo anisy sanazavandreo vola reto aminareo fotsiny ane zay
Ary andao tonga dia atomboka fa maikaka azy miravavy. Zao a reto mba mariny kely rova. Reto le vidin'le tany omena ny tatamora dia roa tapitrisa ariary reto. Marina tsara nisany a. Marina ka. Dia reto indray a omena ny tatabe sy nenibe sy vetsy ariary reto. Aprimy tsara. Dia tsy indray a omena ny indrina le mpikarakara ny fambolentsika sy ny fiompiana any. Dia mazava aminareo lahy tsara ve ny fiavahandreo voly reo aloha e. Mazava ny eny. Azonay tsara zany ry neny a. Aleo le sy avy dia atao anaty cartable reo dia andao andeha. Sa hoana raha pitsy mitondra azy lahy. Tsy manenina ka. Mety izay. Haiko anefa matahatsa an'izay lahy hitondra nyity e. Ka vola be reo kosa ve lisy a. Tsisy atahoran'izany le sy ova kalma fotsiny. Fa na zany aza mba mailomailo ihany. Tsy fantatra mantsy izay mety ho tampoka sy tsy ampoizina. Marina mihitsy zany tenineny izany. Dia aprimo amin'izay areo dia mandehana ilay fa amin'izay sy miravavy e. Eny ary ny neny a. Zay zany ndraiky izy fa dia tongava soa a. Tandreo mifanary rehefa mandeha tongotra. Misaotra ry neny a. Ny anary neny ariko any analindava dia ary eo a. Asa dia miteniteny foana ry rova. Neny koa dia ampiresahan'io eo. Izy aza no very amiko. Mandehana ary fa efa enga izao ny fiara andeha hitondra anareo e. Veloma raika izy a. Mahaiza mifandray tsara amin'ny fianakaviana any a. Eny ary neny a. Tongava soa e. Tena efa lehibe tokoa reto izy mindrala. Ifahana tokantrano atsoaty. Dia anginindrery ato trano atondray izany loha mandra-piveriny. Le kambana kiliko e. Raha mbola mba teo mantsy indrainy. Tena feno mibanga teo amin'ny fiainan'izy mindrala. Tsy mba nahita n'izany rano sy anakory izy hatr'izay niainany. Oay! Zaho koa ty dia tena variana be teto. Aleo andeha hody any an-trano any amin'izay e. Firy moa izao? Oay! Tena efa amin'iray maraina. Ary mety ho amin'ny valo any izany renak'izy ireny fa mety ho tonga ny be apanga. Ary anomboka andeha tongotra ihany koa avy eo. Firy le zao rahalova. Dia nefa amin'ny efatrora maraina. Afaka adiny efatra zany tsika dia tonga ny be apanga. Fa tena ohatran'ny mbola misy ala mikitroka be aty a. Jereo fa tena maizina be mihitsy ny sisin-dalana. Aty aloha dia tena mbola ala miketroka mihitsy e. Manomboka amin'ny be apanga ary vao tena miketroka. Dia tsy misy biby ve? Amin'ny ataondra aloha tsy atahorany fa amin'ny alina ny tsy fantatra. Ary maninona ary azany? Ohatra matahotra izany aza dia ohatra mahita zavatra hafahafa mampatahotra eo alohan'ny fiara foana. Andrio ato tsy miteny mihitsy Hortense. Fa maninona e? Eny tokoa. Fa maninona Hortense? Ohatra matahotra ary reto. Mampatahotra be daholo izay jereko na dia maizina aza ny andro. Fa ina no atahorandry e. Isika ny atao anaty fiara e. Ka ohatra maheno feo mampatahotra foana rehefa miondrika ato. Mitraka indray aho dia tohatra mahita karana lava be izany eo alohan'ny fiara ery. Tena matahotra ary reto. Hortense, aza matahotra kifa tsisy an'izany io a. Asa rehefa lavitra ny sainjeva lasa mamoron-javatra. Izany tokoa aty a. Matory aloha sao reraka indriny mahatonga an'izany e. Tena hafahafa mihitsy reto izao a. Lasa tena matahotra. Aza matahotra moa e. Izany eto anilanao e. Avy mikiny eto an-tratrako aloha. Hoay. Ary tomaty koa ny fiara e. Fa hoana ary. Tena tsy velona intsony tokoa. Sika nefa aty kodaoda be aty. Zahay ary fa manomboka misy zava-mitranga. Aza hitako ka tena hitombo indreny zavatra hitako teo ireny.
reto a nefa ilay fiara to mbola tsy velona ihany hatramin'izao. Tena mandreraka koa izany ka ny anjareo koa ngamba tena fiara tsy mba voakarakara mihitsy, andeha lalan-davitra be ohatrao ve rangahy, tena tsy mba matotra mihitsy. Ny loza lesiny evo hitsanga nitapoka ane hono tsy mahalehilahy e. Fa tena mahafinaritra be aloha aty e, jereo ny tendrombohitra avo sady rakotrala izy izany a. Ny lohasaha maitso mitomban-davana, tena mbola voajanahary e. Tsy oleo hoe mba mijerijery ny manodidina aloha sika mandra-pavita amin'ny fiara e. Ie, tena marina tokoa izany ka rehefa samy taraiky any ve tsy aleo mba mitsangatsangana e. Marina izany. Za re tsy mba ndendeha any ka matahotra. Ndio aza sary tahotra loatra, andro efa mazava be io Ka hafahafa mihitsy ho any atiako. eo izany ndriko, aleo izay andeha kely any aloha any. Ndao le chérie. Mandeha ana aroloana reo raha andehandeha any e, aleo zahay andro ety any fa aza dia elany a. Ok ary aleo fa mba sisy taijerijery sy aka sary fotsiny nge zay dia miveriny. Ok ary. Lova, faizafoana ihany ho rova sy diary efa mirombe folo taona izao. Ka ny fiara koa aza ny ety mbola tsy vita foana e, na tonga eo ary ny zareo toko mbola tsy afaka andeha tsika e. Ka sao anie misy mahazo an'zareo any e. Nilaza izy fa vetivety dia verina nefa hatramin'izao mbola tsy tonga ihany. Tena ohatra manay zavatra fahafa mihitsy aka. Hortensa, aza dia alefa lavitra ho any sainao, mety mba variana kely amin'ny fotsiny zareo reny, na mety koa hoe mety tazana io fiara io dia izay mbola tsy mahataitra azy e. Indray ary ary andao aloha ana ilay mofo anaty-tsakosy eo fa tena naona be azy zany. Ro zareo reny ve tsy noana e. Avy alao re izy ho any e, metimety voankazo masaka any reny dia variana any. Na za koa aza tena mieritreritra ihany amin'ny rova sy diary ela be an'izao a, nefa tsy afaka mampiseho an'izany aso vao maika ampatahotra ny Hortense io. Oay, io fa velona le fiara, tena ifray miazakazaka makin'ireny daholo ny mpandeha. Rova sy diary anefa mbola tsy miverina foana. Lova, vita anie ilay fiara e. Rova sy diary nefa mbola tsy hita ihany. Antsoy telefona izy aloha e. Ka ty foana ty anie tsisy réseau mihitsy e, le telefona nentiny ihany koa tena tsy misy réseau. Dia ina ny atao e? Ny olona reo efa miditra anaty fiara reo daholo. Aleo aloha andeha hoentsika dia resaka amin'ny sofera e, tsy maintsy tadiavina zareo. Zay ary lefa napoiziko. Andao aloha resaka amin'ilay mpamily e. Ndao ary e. Oay, reny tamin'ireny izy ry Lova. Ary hitany marina ihany angamba ilay fiara. Fa taiza foana nareo e, za efa nitaitaina mihitsy teto. Tery ambony tery izay e, tazanay tsara nge ny fiara e, fa milailay mampiaraka dia anaty ala. Aza dia miteniteny foana ho ary Rova. Ndao amin'izay dia efa zilozana mitsalotsalo eo ka. Tonga eto be ampanga ihany lesitsika, efa amin'ny 4 ora sasany hariva nefa izao. Dia ahoana, hijanona eto ve sa andeha ihany? Tsy aleo ve mijanona eto amin'ireo tanàna kely reto aloha dia raha pitsy vao marina be mingy e. Fa ngatsy misy tanàna ntsony eny aloha any e. Maninona raha mandeha dia any amin'ny Mahamaizina mijanona e. Mbola ambonimbony ihany mantsy amin'ny masoandroko. Izay tokoa mety e, any akaikina Nalindava manko misy tanàna kely ahitana trano anankiroa. Aleo miezaka amin'ny mandeha mafimafitsika dia any mijanona e, sa ahoana hozy nareo? Andao ary e, fa manomboka eto izany dia lano mitary-dalana, tena efa tsy tadidiko intsony mantsy ny lalana. Ok ary.
efa miamaizina ny lesiny andro rorovy aiza ihany le tanàny ieno a toa mbola alabe foana ny amin'ny andanindroa ny lalany na za koa aza mba gaga nge raha ny fitady tiako a dia tasy amin'ilay vadybe tasy ny tokony isy an'ilay tanàna kely teo anefa tsy nisy so mba diso lalana ary tsika raha ny fahitako an'izao toeran'izao a tsy mba hisy tanàna mihitsy tena tia misy ny lalana ka fa ny tsy azoko dia hoe nakaiza daholo ilay tanàna teo akaiky ilay vadybe fa efa ty amin'ilay hoe analindava izany sika eny akia manomboka eo amin'ilay vadybe tary aloha tariana antsoina hoe analindava zany ve tena mampatahotra ilay toerana reto na ny anarany koa aza inona no mety mahatonga an'izany analindava zany no izy mbola rakotra alavavendy angamba kino anton'izany a fa aza matahotra ho za eto vonina iaro anao foana za mihitsy mo manalindava ny eto natanja aza nefa tamin'izay taty dia somary maizimaizina foana amin'ity lalany ity reto a hitanareo ve ny zavatra hitako e fa misina diary a aza mampitaintaina ka jereo e misy zavatra mazavazava ry aloha ry reo ambony somary manjavozavonareo e eny tokoa fa inona ary ireo e sady tao metsiketsika izy zany a ary tena me manatana mangatizy zany a vono mihitsy aloha nitorisany telefonina lay tsy fantatsa hoe inony reto tena matahotra mafy azy reto a mila ho latsaka hatramin'nypipihako mihitsy saoka mba ho fatifaty foana tytsika ka sheria aza miteniteny foana moa e dia aza mandefa saina lavitra be koa ka tsisy ninina zany eo tsisy aninantsika zany eo e ka latsaka ato anyheriny eny le rotsy volamenako e tsy hitako izay angalana azy karaha ny lalina be ne io e sady misy voay masika koa mela aingana teo re enao e dia vela ho very ato ve zany le rojo ry neny a oay neny a fonjeo a neny fonjeo re voaingeza-be ry neny a losa marina fa nysyton'le voaingeza-be any anaty rano ny zanako lofa lofa andriamanitro tena nety nyletika any anaty rano fonjeo rere olona maty ny zanako e lofa lofa fa loziny ndrety e andeha hitina any anaty rano ahakazika oe tena mangatsika be izy zany tena mangatsika be le rano losa fa titakoa le voaingeza-be teo andrekakio fonjeo e fonjeo lany fonjo e lany fonjeo e andriamanitro andriamanitro tena nanonofy ratsy be a lova no an'ny voay hony izy fa firy ary zao e andraso e amin'ny valorany sasany alina mba efa tonga ny antsaha be ary ve zay reny ankizy reny tena hafahafa be le nofoko teo ka inona reny mety ho dikan'izany e ary to tsy hitakory lesy le zavatra mazava be teo rehefa tonga ety tsika fa hoana ary tena mety reny angamba le ty zany afindolo zany a fa inona koa zany afindolo e eno a ay fonjeo e fa misy inona kia tena nisy tanana mangatsika be reto ny safontarehako teo a mariny sady tanana mahikely zany hortensa aiza koa ki misy an'izany io a tena marina zany nisy olona teo sao mba raha vokazo ake misafony tarianjia fa za ve adala aminareo e tena tanan'olona zao
sheria alaminy tsara ho any sainao zao reto no andeha atao aleo tena manamboatra toerana toriana aloha dia tena mijanona eto ka efa misivyrolalina zao zany tokoa ka sady za zany tena reraka be mihitsiny atory ety anaty ala ty ve tena tsy vitako ka ka tsy misy azo atao afa-tsy izay eky tena tsy napoiziko toy izao mihitsy ny zava-misy aty tena matahotra mafy ao ambomboatra zavatra atoriana aloha aza matahotra tsonky Hortense tsisy maninninina zany ao zay zany fa samy tafandrimandry ary okely sy lova tafandrimandry nareo roa kely zay ary fa aza dia matory maty fa soka senja misy biby mba mangina rovaka ny olona efa matahotra mbola ampitahorina eo ihany okizay fa samy matory amin'izay so ihany aloha fa mba nitondra lamba firakotra mba misy ho tafiny lova tena matahotra marina raha mba hita tory amin'izao Hortense isory ao tsainao moa zany tahotra zany tsisy aninantsika zany io ary matokia fa raha mbola eto tsy maintsy miaro anao zany ary avy matory amin'izay moa ao ary fa ezaky ny atory fatandre misao miala eto akaiky la eny akia aza manafa eto foana ary vonina hiaro anao oay ary inona koa ary zany tao mahay nyfeon-javatra mamindra tsy lavitra eto aho zany lova enao ve zany tena misy zavatra mamindra makaty zany lova matahotra be mangina aloha ndry fa aza taitaitra aleo aloha fo azy ny rova sy diary rova enonareo ve zany eniko lesy zany fa inony zany ohatrany hoe olona mandeha zany za ve mety hoe biby samy aloha mamitsaka tsara dia aza miteny mafy ao tena hafahafa ty toerana misy atsika ty ka tena lasa matahotra ihany koa ary nijanona ny le izy sa ve mety enontsika andresaka fonjeva misy misetina reto rova fonjeva lasana diary fa lasa izy no teo rahako antranga fonjeva reto misy olona mampatahotra be mibatana fonjewe lova mandehana fonjeo diary rova efa iny lasa nanaraka azy iny ka lasa malemana eny tongotro Hortense kay tena tsy afaka mitsangana oay ary za koa aza atao tsy afa mitsangana fa ina nydikan'izao lova tena nytirandositsika sao tsika vao fady aty anaty ala ty lova ary za ro nitanjary le olona hafahafa be ny any diary tena mahery mandeha koa izy moa ny anjy koa maizina ka tsy arako tsony dia enona reo ny ataoko oay ary feoninona an'izay koa zany tena mampivaraotsana izy zany ka inona nisy hoe biby sa olona sa mety hoe biby olona tena misy mamelany tamaina marina fonjeo hoe kendainy ao marina ary zary zany toerana misy ahy zany
dia iza koa ny olona hafahafa nitondra teto iny. Tena malemilemy be daholo izany tenako izany a. Ary efa maraina angamba ny andro fa toa efa mazavazava ny ambony any. Tena lavaka be izany ty misy aty. Dia mba aiza ary izy telo e, sa mety nitady ano any? Ary izay indray re olona hafahafa be fa tany. Andriamanitro, zay hitako ka ho vonoiny eto a. Io fatazako mijoro eo amin'ny fahavalafaka. Loza marina, tao olona lava nify be. Ny masony mena be sahala amin'ireny vainafo ireny. Fa inona re ty hitako ty e? Aleo akipoko ny masoko ka. Oay, alasa izy izy teo. Tena efa saika tapaka ny lalan-drahako marina. Vonjeo e, vonjeo e, marary ahy e. Ary mahay feon'olona mitoloko tsy lavitra eto anefa zany e. Lova. Dia mety olona isa. Aiza lahy e. Aleo hoe tsangana moramora dia ho jereko e. Marary ahy e. Aiza ary izy izany. So ihany fa lasa ilay biby olona teo ka. Marary ahy e. Vonjeo e. Io efa tazako ilay olona. Ary feo tsy vahiny amiko izy izany a. Ary to rova. Fa maninona lesy lahy? Rova! Diary. Rova. Oay, ay mbola atao amin'ilay anatoriana ala ihany. Ary tena natory be izany izay. Masoandro izay efa hitazana avy ato anaty ala io. Ary aiza koa rova sy diary tetsy amin'ny hazo iray tetsy. Ay tokoa moa ny zavatra hafahafa niseho teto alina. Dia aiza ary zareo izao e. Aleo aloha foaziko mihitsy lova ka. Lova, mifoaza amin'izay e. Efa maraina be any izao e. Ay tokoa ve ka efa maraina e. Tena natory be te tokoa izany tsika. Lova, dia inona atao e? Aiza no ahitana ny diary sy rova? Tena tsy haiko keo Hortense. Tsika lena le tsy afa-nitsangana halina izany dia raiky tory teto. Tena hafahafa ty toerana ty lova. Andehantsika hiala eto ka. Dia ho avelany ve izy roa e. Tsy mety izany chérie. Andao hitady azy aloha tsika. Ary inona koa eo amin'ny tapikandronao io e. Fa ino izany e? Za avy ahitany eo amin'ny tapikandroko e. Ao hoe jereko tsara. Tena misy sary biby lava miorongorona io. Ohatran'ny hoe tampon izany nanaovana an'ilay izy. Tampon maintimainty e. Dia iza nanao an'izany? Matahotra lova. Mety ilay olona hafahafa nisintona ny diary no nanao an'izany. Mba fafaoty eo moa izany e. Ao marina hoe loha. Tsy mety miala e. Mila rano angamba io vao afaka. Lova, misy sary natao fitomboka mainty koa anie ny andronao e. Sary ino izany e? Sary karandon'olona. Fa ina daholo ny dikan'izao e. Ka andao hiala teto angantsika. Tena feno mistera ty alana analindavy ty. Andao hitady rano anasana-tarehy aloha sady mitady any diary sy rova e. Andao ary. Ary fetsika tsy amoron-dalana intsony. Fa aiza ilay lalana halina. Toa tsy mba ahitana masamasaka kely akory. Tena tsy haiko intsony akia. Andao dia efa handeha fotsiny any e. Tena enjany ity ka. Ary maninona raha tsy hoana ny rova sy diary?
fomba any ambadimbadika any any izy. Andrasomarina ro e. Rova! Rova! Maheno avy ianareo e! Diary a! Diary! Tena hafahafa mihitsy ny nofoko aliny ka tsy mba mpanao toreny aho dia ho sanatry ka misy mahazo any lova any e. Tena tsy milamina mihitsy sanysaiko izany e. Efa tonga ny atsahabe ary ve zay izy efatra mianatareny. Tena aleo hoe tady fahaolana ny ampiasana dia andeha ho any koa ka sao ka misy dikandreny nofoko aly reny ary aleo aka fahasondarana tsy aserinandro mihitsy. Raha pitso aho na andro any ariva dia ainga ho any. dia inona ki diary natao amintsika tsy mety mahita lalana mivoaka ato amin'ity ala be ty a? Tena tsy hitako tsony lety izay atao a. Lova sy hortense koa anie tsy hita hoe aiza na aiza e. dia mety ho aiza tokoa ary zareo e. Ary maninona moa raha miantsoantso e? Ka raha amin'ilay olona fahafa iny ny antsika dia ahoana e? dia ahoana re e? Nefa zakiminy fa zavatra tsy samy voaka amin'ny andro atanjo iny a? Tsy azoko. Fa mety ho inona tokoa iny e? Tao olona nefa biby ihany koa. Tsy dia fantako kia fa mety hoe olona ihany fa mety hoe hitoeran'ny fanaratsy. Nefa tsy haiko a. Mety ho karazana biby olona ihany koa. Tena tsy te hijanona ela ato Rova. Atsoa ary Lova sy hortense sao mba ao ambanibadika ao ihany e. Maizina indray ity ny andro. Izay nefa mbola tsy mety tafavoaka tato anaty ala tato ihany hatramin'izao. Rova sy diary koa mbola tsy hay hoe aiza na aiza. Fa reto sary mipetaka amin'ny andrina reto koa ny tena mahagaga. Sasana ilay izy dia afaka. Elaela ao aorianany indray dia miveriny eo ihany. Fa inona re ny dikan'izao e? Lova, dia inona no ataontsika? Efa manomboka ny maizina indray anie izany andro izany. Ka tsy maintsy mitady toerana azo atoriana indray aloha e. Tsy misy azo atao afa-tsy izay. Tena nanenina zary Lova nandeha nankaty ka. Sao aty tsy hainao faty no mivela aty anaty ala be aty. Hortense, okizay kia. Alaminy tsara fotsiny aloha ny sainy e. Ary mino fa tsy maintsy tafavoaka tato ihany tsika. Toa tsy manantena an'izany intsony aho Lova ka. Korazy moa e. Aleo sika hijanona eto amin'izay aloha atory. Aleo tokoa mijanona eto fa mila tsy haray tena amin'ny havizana mintsony aho ka. Aleo ngambe eto indray tsika mijanona ary diary. Aleo eto mifisaka efa manomboka maizina indray manko ny andro. Tena matahotra Rova. Jerena ka tamin'io indray ilay biby olona iny. Aleo tsika tsy matory fa miandro izay miseho e. Na nje matory dia za miambina nje. Ka aleo samy miaritra ka. Tsy mba hitatory amin'izao moa izaho e. Rova, izany efa manako any alavitra indray ilay biby olona. Aza mikorompaka aloha e. Mifitsatsara eto ny elankela-bato eto. Za indray ilay feo marina. Sady tena tsy lavitra na eto izany a. Hortense nefa ty tena matory be. Reraka loatra koa izy e. Aleo aloha izy adory eo mihitsy ka.
aleo izany no manatsara amin'izay zavatra mety iseho eo. Lova fa ino izany matahotra mangina aloha fa efa izany eo ambadika eo izany ilay izy. Lova milaka reny izy izany bandena longo tapeny ny sofinao e. io efa tazako ilay olona ary tena mena be any masony izy izany fa inona re ty e ohatrany hoe mibanjina tsara anay izy mahatsirafina ty masony marina ary manina koa ary za masoko izany tao mamerim-pilatra be daholo izay jereko ary nisy zavatra natsipiny any aty izany zavatra mandomando mangatsika be fa iny izany Lova fa ino izany mamatotra antsika izany tena biby lava Lova fonjy tena manjaremina masoko amin'ilay mamirapiratra fanina Rova ary tonangina ilay feo teo e mety lasa nakany amin'ilay toerana nisy atsika iny ngamany dia inona natao fa hijanona eto ihany ve sa ahoana aleo tsy mihetsika etontsony ka aleo mianjoanjo maraina ka izany ve tsy mbola ela be izao ve tsy voan'ny folo alina ho any ka raha andeha ary dia ho aiza e tsy aleo dia efa eto hoay ary inona koa izany Rova nisy nanipy lamba misy fofona vava-be io avy any ambony any izy izany tena efa eo ambony vato io ilay biby olona ary diary tena efa hitan'izany tsika andao Rova nositra ka ho azy ny eto indray tsika andao ary loza marina fa tena ohatran'ny manidina ilay biby fa inona marina ary ty biby sa olona oay tena nanipy tady izy dia voafatotra eto izay diary tena voagejan'ilay tadina tsipontsika sady avy dia migeja mafy be tena tsy ho afaka etsony izany tsika miandry izay ataony io eto izany sisa no azo ataontsika dia pangaty alavitra ihany aloha iny lalana iny efa minenina sasany maraina izao tena afamofa mihitsy ty fianako tsika mbola nanonofy any Rova sy lovany enjehany biby masika indray tamin'ny zanatorytao anaty fiara ny tena mahagaga koa dia ohatra ny hoe toa ny vadiko efa maty no mampirisika an'ilay biby ihinana azy ny rahalahy dia mety ho inona reny dikan'izany lofiko izany mino aloha fa misy zavatra mahazo andreny sazy reny mihitsy any tsy mba mpaninofy hafahafa toy izany mihitsy aho mantsy aleo andeha haingany reza ary za zany toa anaty trano ary mifatra daholo izany tongotra sy tanako izany kay tena migeja mafy be efa maraina izany ny andro misy mazavazava mantsy oay ary tsy rova azy diary koa ve retsy midaboka retsy baboady daholo izany izay ilovy ty akaiko ty aleo aloha foaziko daholo reto ka lova
Rova, diary. Fa izy zany? Za ihany akia. Babo ataolontsika efatra. Fo azo aloha irova fa za moany lova. Diary a, fa izy tsika izany e. Oay, ay ve ka baba daholintsika ary samy mifatotra daholo ihany koa. Fa ahoany tena veryntsika ry reto a. Zao reto a, mila miaditsika fa tsy hijanona amin'izao intsony. Atao izay atafavoahana ato amin'izao andro mazava izao. Tena marina mihitsy izany. Tena enjana be ny herin'ilay biby olona raha vao maizina ny andro. Ka tsika aza nety mifatotra ato daholo e. Dia ahoana amin'ny fomba hahafahantsika tato? Samy aloha manao izay hivahan'ny fatorany. Fa soa ihany aloha tafahoana ato daholo tsika. Oay, eno hoe nefa misy olona tamin'izany. Tena ilay olona hafahafa iny izany. Aok'izay aloha ry lova. Zany endrika ity olona ity marina. Aika olona tokoa ity. Hita tsara ny endriny amin'izao. Olona lava volombava be io. Olona ihany izany ity fanerongerona toy ny biby fotsiny. Ary fendrahana izy amin'ny vavan'izany. Tena avy nihinana biby velona tany angamby io. Tena tsy mampimo marina ity. Olona mihinana zavatra velona izany te. Ary mandinika be alovana izy izany e. Ataony tsara jery mihitsy. Fa olona inona ary ity e. Mibanjina maharitra ilay olona hafahafa dia lasa iny amin'ny rova indray. Iny kosa fa lasa mipetraka ery ka. Dia inona ary no tiany ho atao e. Za ve mety ho hohaniny koa zahay? Aza hitako izany marina. Reto a, tena mieringerina bendraina ilay olona hafahafa e. Dia ina no atao? Sady tany manatona aty amintsika ane izy izany. Tena manatona ilay biby olona ity marina. Sady mitondra fa maty ngeza be izy izany. Fonjeo ary zareo a. Fonjeo e! Maty a! Loza marina fa tena nitarisiny ery diary. Diary a! Mifona aminao re izay e. Mavelao re izy e. Mifona re tompoko. Andriamanitro, fa ho ataon'ity biby olona ity na ry diary izany. Mivahany ny tanany marina. Andriamanitro, ampio zahay. Mifona aminao re ahy. Mavelao re ahy. Mifona re tompoko. Mifona e. Manengavo re. Aza fonona re izy. Tsia, diary. Tsia, fa inona re ty e. Diary a. Tena tapahan'ilay mitsy vanity marina ny tanany diary. Sady tena tsoa mihitsy ilay raha avy amin'ilay tanana tapaka. Mba tsy azoko mihitsy an'izayko izany ka. Toa mahita azy mindrala maratra be ato an-tsaiko foana. Ary toa mahita ny diary sy hortense ihany koa mitomany be. Fa inona marina antsika izao e. Sa ve lasa dala? Oay, ary aiza ho aiza moa za izao e. Toa tsisy tsaroako mihitsy izany lalana diaviko izany. Ary tsy anaty lalana intsony anesa izany e. Ohatrany hoe aty anaty alabe. Fa ahoana ary nahatongavako teto e. Tena mahagaga izao ka. Mety aty anatin'ny alanan'alinava izany aty. Nefa nahoana tonga aty anaty ala mikitroka be toy izao. Tena tsy mazava izao a. Diso lalana izany a. Dry, ary misy zavatra ny rehetra izany e. Ie,
andraso e oay tena cartable reto ary tsy ireo sakosinetiny izy evatra mianadavy reto e tena isy reto ka fa inona dolo ary zao e dia esa zao reny ankizy reny dia ho sanatri ve ka hitombona daholo re novoko reny e tsy arovo zanako andriamanitro aleo mihitsy antso mafy ahy e so mba nambadimbadika any andro zareo lova sy diarya ortasa lova olo ty rova tsy naheno olotra ny nantsony anaratsika ve lahy teo e tsy haingotsony lesy zany diary mbola velona ve lesy diary io very alesy samy aloha mitony e minorova fa tsy maty zany izy iny fa lasa ny voaka le biby olona na eno an'le feony antsoantso teo angamba samy miezaka mamany fatorana aloha eny tokoa tsy manan-kery amin'izantsony lesy malahelo ny malalako mahereza rova tsy maintsy tava-voaka atsika efatra tena tsy nabosiko marina ayve ka matanjatsena be toy izany ihany ty hortense ty e aleo raha nga hataoko izay vanyty tady mamatotra ny tanako ty iny kosa fa mba efa miamalalaka ka aleo fahana ihany zay kosa ka zay fa miva ihany ty lova ny vavy eny ianao eny akia ary ao vahana malaky aloha ny fatoranareo e mainka monjy ny diary tsika ao lesy ny avahana meloha te hita zay manjohan'ny diary io mantsy ao malaky ary e aleo tapahana amin'ity famaky le bibola ty ny tady za renankizy reny tena tsy misy mpamaly mihitsy ny antsoko rova oay ariny zany to misy feombiby peneringerina tena zany atao mbadikato zany ary aleo aloha maily tsara ka aleo hivonina tsara mibasy ary hiafinatso iny tokoa eny andriamanitro fa ino tsy biby sa olona tena hafahafa to olona nefa meringerina sara ny biby ary tena mamolo izany mety fantany zany fa misy olona eto akaiketo tena hitany amarina ary aleo avy hatrany teto viriko ny tongony sady tena manitsy aty amiko izany isa roa telo oay tena salamisaka le izy tena tsy vo marina ary tena tsy hitako teo sady ny nalehany teo sanatria ve ka vonoana iny ihany re zanako reny voaka atao ihany tsika dia hoaiza zany zao ina ny atao reto tena tsy hitako izay atao
diary koa ty mbola tsy mahatsiary tena. Le biby olona iny koa nefa tsy maintsy hanenjika atsika ihany. Kely ny fanantenako ny amin'ny hatafavoantsika atao anatin'ity ala ty e. Ary raha sana tsy maty diary dia tsy maintsy hanaraka azy koa. Rova korazy lesy a, tsy maintsy tafavoaka tato sika. Minoan'Andriamanitra lesy a, tsy ho faty zany koa diary. Samy mivavaka mafy, tsy maintsy ataontsika izay andresina ny biby olona iny. Izany tokoa Rova, manana herin-tsaina dia matokia an'Andriamanitra e. dia inona reno atoko e? Aiza ho aizy ireny zanako ireny amin'izao? dia ho sanatriva eka efa matininy olona hafahafa be iny e. Rova! Diary a! Hortense! Ory zareo a, inonareo ve zany? Misy vehivavy miantsy ny anarantsika anie zany. Eny tokoa, tena feo an'ny elo lesy zany a. Fa hoana koa zany natongava ny eny aty e. Valio aloha izy e, tsy dia lavitra anie izy zany. Dia zany ry neny zavatra nahazo anay a. Nitapahan'ilay biby iny koa ny tanany diary. tena loa zany. Ary inona daholo kosa ny tony amin'ny andrinareo tony? Sady toa misy daholo ny andrinareo efatra. Tsy fantatra ery neny a, mety zavatra napetaka ilay biby olona angambany. Ny any lova sy rova sary karandoa, ny azy diary indray sary biby lava mirongorona. Andriamanitra, sarisary toy izao ve ilay nasen'ilay olona namany toy ny vadiko atao taminay mivady? Fa inona ary ny dikan'izao hoe tena misy asan-devola ao ambadika izao ka? Ary tovariana be ho aneny zany. Fa misy inona e? Ka ao aloha tsy abona mihitsy ravikazo itsy diary. Dia avy eo tsika avy dia miala eto. Andao aingana ary e. Sady tena manana hery hafahafa mihitsy ilay olona hafahafinitra vao maizina ny andro. Oay, tena zany indray ilay izy ry zareo a. Inona no atao e? Asa misy mikirapaka fa samy tony tsara fotsiny a. Aleo fandraisantsika eto. Fa vao mipoitra eo kosa iny avy hatrany teto firiko a. Tena iny ilay izy ry neny a. Sady tena rombotra be nge izy zany e. Sy mangina rova. Aleo fa siko amin'izay ty. Kosa fa voa. Iorina mifanenjera. Ary ataova ty Bastiana ampiaraka ny ainy. Tena maty ilay biby olona. Andao hoe jerena ny endriny. Andao tokoa hoe. Ary tena feno tatoazy izy zany a. Sady tsara mampatahotra be daholo ilay izy. Andriamanitra, ny masoko fe mandrosa andrasy hoe loza marina. Tena izy ve? Fa misy inona ary neny a? Nga fantatrao io? Eno a. Sady toa mivoaramena vetivety teo neny. Fa loza iny ty rangizy a. Dia izao ve nefa rany? Ay ka tsy maty. Neny a, fa izany tsy maty e. Dia inona koa mampitomany anao eo? Tsy tsara za ve maty olon-dozy io? Lova sy rova. Io ane. Io nenina ry neny a. Toy izy hoe. Io nenina. Io ny trenareo amin'ralahy. Andrekaky io. Tena mbaza vao aminay ary neny e. Tena tsy misy azony mihitsy nge zao e. Eny fotoana tokonga misoraka izy a. Aleo fa ho tantaraiko anareo. 12 taona lasay. Bevokanareo amin'ny ralahy tamin'izay. Tena nahatra loatra izay sy taony vadiko.
ary tena fa diranovana mihitsy e. Nisy lehilahy zay nanan-karena be, laza izy fa afaka hanan-karena be to azy ihany koa izay raha ohatra ka manaiky ny zavatra izay ampanaoviny. Izany ve? Dia ina zavatra nataontriny? Tena sandevoly anaka, mamono olona hono, manompo fanahy ratsy sy ny sisy, manao fatidra amin'ny santana ihany koa. Tena nanao an'izany ve neny? Tena tsy napozoka. Tsy anaka, tsy nanaikatra amin'ny farany aho. Itony irainareo no nanaiky ary tena lasa miaramila ny devoly izy. Jereo ireo tatoazy amindreo, sary biby lava mirongorona sady karandoha, sary dragona sy ny sisy e. Nisy dikany daholo ireo. Nahita n'izany arak' izy ka vao mainka mivavaka tamin'Andriamanitra. Tsy nitovy hevitra intsony izay mivady nanomboka teo, ary farany dia nandao ahy izy. Sasy Andriamanitra no miatrika ny fiainantsika telo mianaka. Taty aoriana teraka embolana nareo dia henoko fa maty hono izy. Zaho moa mbola tena sahirana tamin'izany ka tsy dia nanady ato loatra. Ay, izy tsy maty fa lasa nonona taty anaty ala taty, ary lasa mivadika toy ny biby. Tena tsy napozoka ry neny. Io ve ny raiko? Dia tsika ihany ve ny nandatsaka ainazy. Dada, injisy ry dada. Dia vokatry ilay fanekena nataony tamin'ilay fanahy ratsy izany no nahatonga azy nivadika biby toy izao? Eny anaka, mino fa ny fifanekena nataony tamin'ny devoly nahatonga azy toy izao. Mety hoe voady vitany, poizina mahery vaika ny fitiavan-karena tafahoatra rak'izy any ka lasa biby ny hafarana. Indrisy ry dada malala, efa tsy nanantena ny ahita izany ray izany intsony izay. Vao hitanay anefa ianao dia maty ary efa tsy olombelona intsony. Dada, dia ianao ve no nampiororo anay teto analindava e? Tena tsy naposiko e. Fa nanina ny toy izany ny raiko e. Dia biby olona ve ny raiko e. Tena tsy tantoko ny mieritreritra an'izany e. Okizay lova, fa manao toy izao moa e. Ary andao iantso manam-pahefana dia tsika moa izy rak'izy a. Tsy makany an-tsahabe indray izany aloha fa aleo miverina ny andrenivohitra ka diary koa mbola mila tsaboina ratsy eo. Izay tokoa no mety e. Tena toy ny nofo izao zava-nisy izao a. Toy ny nofo ny orohoro ny ainana teto analindava. Natolotry ny XL Radio sy ny ONG Mada Juris Clinique ho anao teo. Orohoro tao analindava. Miora, Zo, Aina, Safidy, Sylvia no namelona ny tantara. Tantara nosoratan'ny Zo Elize. Nana totosa sy ny kerakera lafinera teknika. Avotry ny aina nomena.